Ny ankizy mpianatra avy eto anivon'ny fari-padidy mpampianarana mahajanga voalohany no nahazo mpianatra mendrika indrindra na ny lauréat tamin'ny taom-pianarana 2024 noraisiny Ramatotsolo Mbavambahoaka no sady filoha lefitry ny antenne meram-pirenena raha Antanirina Lalao teto amin'ny trano fonena reto ankizy reto niara ny sakafo mialohany iangana any Antananarivo iona amin'ny filohan'ny Republika. Mazava ho azy amin'ny maray aman-dreniny tena koa eto Mahajanga dia rariny sy intsina raha mba andray hitondra anjara brika hoentina andifasana ampiakarana andreo zazareto zany any Antananarivo satria eto zany dia mbola mamerina ny fisaorana aloha voalohany ho andray aman-dren'izy ireo ary misaotra ny mpampianatra amin'ireo ankizy ireo ary indrindra misaotra andreo zazareo amin'ny voninahitra lehibe izay nomeny ny faritany Majunga satria azontsika Majunga zao ny lauréat mihitsy ato Madagasikara amin'ny le tovolahy kelytsika tena zay zany ny ataoko hoe makasitraka ary mampirisika ny ankizy rehetrarehetra ny mpianatra rehetrarehetra mba hiezaka ary zaminy fa le olo mahita anakamy tele zao mianatra tsara koa mitona ho avy koa reo mandeha miakatra Antananarivo iona sy mitafa miaraka amin'ny filoham-pirenena. Mpianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina katolika Sainte Jeanne d'Arc sy Saint Gabriel ireto mpianatra telo menadamy mendrika ireto ary nisy ny fisaorana nataony lehibe ny Cisco ho an'ny Mahajanga voalohany tamin'ireo mpampianatra tompona andraikitry ny sekoly ary ny ray aman-drenin'izy ireo. Dia eto no tena manararoatra misaotra betsaka ny mpitondra teto an-tanàna indrindra moa ramatoa député tena nandray an-tanana tamin'ny fandefasana ireo ankizy ireo. Eo koa ny préfetsika teto nanao fanampiana koa amin'ny fampandehanana ireo ankizy ireo any Antananarivo. Rehefa tonga any izy ireo efa mipetrapetraka ny lamina rehetra dia ny ministera no mandray an-tanana ny fiainan'ireo rehetrarehetra any anosy ny lapan'ny ministera amin'ny vantanan'ireo amiray rapitso ny fotoana rehefa aveo mikisaka amin'ny toerana nanaovana ny hébergement maromaro no circuit mbola andehanan'izareo rehefa avy any fa ny détail programme an'izareo ny tena mahita anazy dia misy mpampianatra encadreur miaraka amin'izareo tsisy ahina makasika zareo dia misy renandreny ihany koa mo somary nanana fotoana kely dia nanaraka ny zanany dia hiakatra ny Antananarivo. Ho an'ireto mpianatra kosa tsy mora ny ezaka natao miezaka ihany koa izy ireo anefa milalao ary ny sasany manao lomano saingy zava-dehibe amin'izy ireo ny famerenan-desony ka zany no nahazahoana ny toerana mendrika indrindra. Nahoana nataony lahy hoe nahazo an'izany lauréat zany inona no nataony lahy? Mianatra lesona sy fanazavana ny ampianarana. Manahoana manatambarana an'ilay hoe sady manao sport mianatra nefa mbola nahazo lauréat? Miariva mianatra dia ny atoandro ianao milomano dia miariva ianao manao fianarana sy manao exercice kisa ny an-trano. Tsy niaina Andriana no anarako seconde za amin'izao dia nahazo ny lauréat BEPC 2020 teo dia invité ny any Antananarivo zay ana ministera rapitso mifanena amin'ny président de la République fa tsy toy izao zay raha tsy eo ny mpanabeanay ny mpampianatra ny taleny sekoly dia misaotra betsaka an'izy ireny dia misaotra betsaka ny madame député na koa nandray anay androany amin'ny fiara-misakafo ary ny président de la République. Somary faly kanefa ny ohatrany satria zava-baovao ilay izy sambana aminay no mifanena amin'izany olonambony zany. Inona no nataony nahazahoana an'ilay lauréat? Mianatra isan'andro fa le izy zany tsy vita moramora fa mila ezaka be koa ao. Omaly talata tolakandro no niainga teto Mahajanga izy ireo ary Ramatotsolo Mbavambahoaka ny Madagasikara raha Antanirina Lalao avokoa no niantoka ny sarandalana ny sakafo eny an-dalana mandroso sy miverina ho an'ny mpampianatra sy ny mpianatra ary mbola nampanantena fa andray azy ireo rehefa tonga any Antananarivo.